Enina amin'ny fitopolo isan-jato malagasy no miaina anaty fahantrana. Ary enina amin'ny dimampolo isan-jato malagasy no tena farahidiny amin'ny fiainana. Noho izany fahantrana izany sy ny vokatry ny krizy dia ankizy aman'hetsiny no tsy niditra an-tsekoly. Ary izay niditra an-tsekoly dia atsasany mahery no tsy nahavita ny ambaratonga voalohany. Ny ankizy tsy mbola niditra an-tsekoly kosa dia tsy manana anjara masoandro amin'ny fiahiana fahasalamana. Izay no atao hoe kizy fara satria ny fahantrana no hoan'ny lova mba hampitain'ireny teraka amin'ny taranany izay antsoiny hoe sombin'aina toy ny zanaky ny rehetra. Nianatra ihany ny zanako taloha fa rehefa taty aoriana maty ny vadiko dia arery no mamelona azy. Dia voatery izy tsy maintsy nijanona nianatra satria tsy araka ao aby ny saram-pianarana, ny fitaovany, na ny sakafony azy satria saraka taty aminay arivo. Dia tsy ampivariny ray aman-drony zanay misy mianaka dia tsy maintsy voatery izy nijanona nianatra. Mitodika indrindra amin'ireny ankohonana latsaka lalina loatra anaty fahantrana ireny ny asa sahan'ny fidy nandritra ny 20 taona nisiny. Avy any fotony no tsy maintsy miainga ny fampivoarana ny fampandrosoana. Avy any no atomboka ny fivoaran'ny fiarahamonina malagasy. Fiahiana mpiarabelona ho fanantanterahana ny politikan'ny governemanta no niandreketan'ny fidy nandritra ny 20 taona. Ankehitriny dia hisantatra fomba anankiray vaovao eo amin'izany sehatra izany ny fitondram-panjakana ka ny fidy hatrany no mitantana ny fanantanterahana azy. Vatsinankonana ny loha hevitry ny tetikasa ary arahana amin'ny banky iraisam-pirenena ny enti-manana azy. Vokatra miantraika amin'ny vantana sy aingana amin'ny ankonana sahazan'izany no tanjona. Ny vatsinankonana zany dia vatsi-ola atolotry ny fanjakana malagasy ho an'ireo fianakaviana mananjanaka tokony mbola hianatra. Zany hoe ao anelanelan'ny taona 5 hatramin'ny faha 12 taona. Mahazo tombony amin'izany koa ireo zaza zanak'ireo fianakavian'ireo ao anelanelan'ny fahaterahany ka hatramin'ny faha 5 taonany. Ankohonana tena azo porofoina marina fa anaty fahasahiranana lalina no kendrena azo izany. Ireo ny komity mpiara-belona no fantena. Ny andalana voalohany eo amin'ny fitsongana ireo ankohonana andray vatsinankonana dia ho anivon'ny mpiarahamonina no hanaovana azy. Izy ireo indrindra no mahafantatra ny mpiara-belona aminy. Misy komity fiahiana mpiara-belona natsangana mihitsy ho an'izany andraikitra izany. Fahana mandray anjara sy mamantatra amin'ny azo anjara amin'izany vatsinankonana izany. Fifanabeazana ankizy-po eo amin'ny fifampitsonjovana koa izany. Ao anatin'ny mangarahara tanteraka no hitantanana ny fitsongana ireo ankohonana tokony handray ny vatsinankonana. Izany no natao dia satria tsy ahasahana ny rehetra ny enti-manana azy ka tsy maintsy aradrariny sy intsy ny fitsongana. Miainga avy amin'ny hevitry ny mpiarahamonina dia mbola misy indray fanadihadiana isana ankohonana akana torohay fanampiny manatsara ny fahafantarana izay andavanandro ny ilay ankohonana sahirana. Ny fomba natafidiranay tao dia nisy an'ilay mpanadihady irery. Tonga teny atokantranonay nanadihady tao atokantranonay. Jery ny zava-misy tao aminay. Dia izay no nahatonga anay tafiditra. Ireny torohay ireny kosa avy eo dia ampidirina anaty solosaina izay manatanteraka ny fanendrena farany ireo ahazo vatsinankonana. Rehefa azo ireo torohay amin'ny fanaovana fanadihadiana dia entiny eto amin'ny stady izy ireo anaovana fikajina manaraka ny fenitra manara isam-pirenena. Dia ny azo amin'io fikajina io dia ny fipetraky ny vaikan'ny fahatrana any amin'ireo tokantrano. Ka ahitana hoe iza ny tokantrano tena sahirana, iza ny sahiran-kizana ary iza mety hoe tsy sahirana koa. Isan'ny masotsivana hatrany
ny fisian'ny ankizy tokony hianatra sy ny zaza an-tanana izay mila arahana ny fahasalamany. Ny fidy dia novovonana iadian'ny lohany amin'ireo laminasa hanatanterahana ny vatsinankohonana. Anatin'izany laminasa izany dia misy koa mpiara-miombona antoka raha-mpanjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana. Isan'izany ohatra ireo orinasa na fikambanana efa zadraraha eo amin'ny tambazotra fandraisam-bola eny ambanivohitra. Ny zavatra hoentin'ilay vatsinankohonana amin'ilay zazatroko sy ilay mianatra. Ilay troko izao dia mba ho sakafony dia ny mpianatra amin'ny fitaovam-pianarana andrindrana ampianarany. Ny distrikan'ny Betafo no izarana ny vatsinankohonana voalohany ary anatrika izany ny filoham-pirenena izay efa nanambara fa vaindondra arahany ny fiahinany mpiarabelona. Betafo no safidy voalohany satria ao no anisan'ny latsaka ambany indrindra ny taham-pianaran'ny ankizy. Ao ihany koa no anisan'ny faharoa indrindra ny zaza latsaky ny 5 taona. Ny atenaka an'ilay vatsinankohonana dia mba ny atafitako ny zanako amin'ny fianarana. Mba etiretiko ho asan'ny zanako rehefa tafita dia mba ho mpiasa-panjakana ohatran'ny zanak'olona rehetra. Aharitra 3 taona ny tetikasa ary amin'ny herintaona dia efa hiparika any amin'ny faritra hafa eto amin'ny firenena ny vatsinankohonana. Misy harena tsy vola ry olona vatsinankohonana no alaolana. Ny rivodoza sy mitondra drano handrava efa mampitedrangana. Atao tana maro ny fanarenana ny fidy tsangam-bato tsy mandalo miserana, tsy mandalo miserana. Fa io ny fidy